ampitombono aminareo hatrany ary a ny fahasoavan'i Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Amin'izao alady farany andiniantsika ny loha-hevitra hoe mamory vokatra ho an'ny tompo izao ary indrindra araka fa nambarany ny nitarika ny fotoana teo fa isaky ny alady farany amin'ny volana tahaka izao koa amin'ny volana oktobra zany dia tsaroantsika fa alady ny réformation na ny fantsipivavahana izay notarihany Lutera izany ka nametrahany an'ireo le atao hoe loha-hevitra na thèse de 95 article 570 napetrany teo amin'ny varavaran'ny cathédrale tany Wittenberg ny 31 octobre satria tamin'io 1517 io satria ny 1er novembre dia ivavaka daholo ny kristianina katolika tamin'izany dia teraka teo ny fiangonana protestanta ary dia nilovaitsika efa ho 500 taona zany mahery eo zany ny ainana an'izany dia dikan'izay zany anio sady jerentsika le mamory vokatra ho an'ny tompo no jerentsika koa ilay hoe inona moa ny fantsinana fanavaozana zany tafiditra ao anatin'ny ilay loha-hevitra daholo raha ny baiboly ty ampelantanako ty zany le fantsina fahenina dia ny Isaia 40 manomboka amin'ny 19 ka hatramin'ny 720 dia nomeny loha-hevitra hoe ilay famorina farany zay zany nataony tato fa ho aho kosa dia nofidiko manokana ny amin'ny hoe Andriamanitra mihitsy no mamory vokatra ho azy. Andriamanitra mihitsy no mamory vokatra ho azy. Ndao ary ovakitsika miaraka ny Isaia 40 ka ny andininy 9 ny andininy 9 ry havana. Ndao hiaraka makisika amin'ny anaran'i Jesoa. Fa izao dia amaly ny asany sy ny heviny, ho avy ny amorina ny jentilisa rehetra sy ny samy hafa fiteny, dia ho avy ireo ka hita ny voninahitro. Amen. Hitantsika fa misy noty kely jereo le amaly, misy noty kely ao. Inona le ao? Misy ray kely ao dia aveo dia inona zany ozy ery ambany ery? Dia tena le mahalala zany ny ombonan'ny mpandika rehetra zany anio ka dia azo atao zany fa izao dia mahalala ny asany sy ny heviny. Ry havako io andininy 9 amin'ny Isaia 40 dia ho zaraintsika roa. Ny fizarana voalohany dia omentsika loha-hevitra hoe ny fitsaran'Andriamanitra. Izany dia tsy inona akory fa le tapany voalohany amin'ity andininy 9 ty. Ny fitsaran'Andriamanitra ozintsika dia hoy le tapany voalohany, izao dia amaly na hoe izao dia mahalala ny asany sy ny heviny. Inona no azo ambara ny amin'izany? Ry havako, tena toetrantsika olombelona mihitsy ary ohatran'ny hoe fanitsinitsy ve le zavatra sa maninona, fa misy ny olona tonga amin'le fitenin'ny malagasy mihitsy hoe materitreritra. Misy tena mahavita manana roatra manao ratsy ny hafa fotsiny tsotro zao. Dia hoy Solomona mpanjaka ao amin'ny mpitoroteny 9 andininy 112 zao no teneniny amin'izany. Asa tononona hoe Andriamanitra no mitsara, izy no mitsara. Dia misy ny olona manararoatra tena ohatrany hoe manao an'Andriamanitra tsy misy dia hoy ary Solomona ao ampitoroteny 9 andininy 112, saingy tsy tanterahana vetivety ny famaliana ny ratsy atao, dia izany no kirizan'ny fon'ny zanak'olombelona amin'ny fanaovan-dratsy. Efa tsinjony avany, tsinjony hatrany zany, ary ampifanatrehana amin'Andriamanitra eto le izy. Izao dia mahalala ny olona rehetra ny asany sy ny heviny. Tsy misy miafiny ao anatrehan'Andriamanitra ny olombelona tsirairay avy, ny ataony zay zany le asany, ary
zay eritreretiny, zay saintsaininy, zay ho everiny. Manaraka azy eto zany nahitantsika taratra mihitsy an'ilay Andriamanitra mahalala ny zavatra rehetra, adika amin'ilay teny hoe omniscient, fahefan'Andriamanitra zany, ary le maha-izy azy an'Andriamanitra zany. Zay eritreretinao dia efa fantany, ary maika moa fa zay ataonao hitan'ny olona rehetra, fantatry ny tompo zany. Zay ataonao amin'izy amin'Andriamanitra, zay ataonao amin'izy amin'ny hafa manodidina anao, ary zay ataonao amin'izy amin'ny tenanao, efa fantatr'Andriamanitra daholo zany. Na vao mieritreritra fotsiny azy, maika moa fa atao ry havako, na ahoana ary na ahoana, na hoela na hoaingana amin'ny fitsaran'Andriamanitra, dia tsy misy hafamaina amin'izanytsika. Ny fanekempinoantsika apôstôlika dia manao hoe ho avy Jesosy aninona hitsara ny velona sy maty, ho avy hitsara ny velona sy maty amin'ny andro farany zany. Fa amin'ny fahavelomantsika zao koa dia efa mitsara ny Andriamanitra amin'izay nataonao. Malagasy koa tena endry ny malagasy hoy izy, amin'ny zavatra rehetra ataonao dia eritrereto ny farany, averiko, amin'ny zavatra rehetra ataonao dia eritrereto ny farany. Ninonino zany, na zavatra tsara ataonao na zavatra ratsy ataonao dia atao foana zany. Fô tonga eto ohatra dia live selfie daholo any amin'ny aéroport, zahay mandeha makeny miakatra eny Abidjan mola live sary daholo, ianao any amin'ireny. Dia rehefa miala eto koa dia eritreretindray avy eo dia ino le za tamin'iza vao tonga, ay ohatran'izao aho zany. Eritrereto ny farany ny soratra hoy ny Taolo zany ry havako a. Mahalala antsika tsirairay avy ny tompo, mahalala ny momba antsika tsirairay avy ny tompo, ary zany no mahatonga azy tsy maintsy hitsara mba tsy hanara-po. Na dia nambara ny Solomona teo azy hoe tsy valiana eo zany. Firy tokoa moa tsika no velona raha nisy nanao tsy mety, na dia nandainga fotsiny tamin'ny hafa ka tonga dia nandray ny valiny. Ngambe efa lasa korazana daholo ary efa navadika impiry manomboka amiko. Fa dia zay le Andriamanitra, ary zay nidirako amin'ity lafiny ray ty hoe tena Andriamanitra fitiavana, ty Andriamanitra ty, ty Andriamanitra ivavahantsika ty. Ary zay no nandefasam-paminany tahaka ny Isaia hitantsika eto, mba azahoantsika mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra, ahafahantsika miverina aminy, ary indrindra dia ahafahantsika tsy manao zay daniny kibo sy zay mahapetipety sy mahatsaratsara atsika tsirairay avy, nefa mety hamotika ny hafa, ary indrindra mety hamotika ny tenanao ihany koa. Firifiry ny olona ry havana mamotika ny tenany, satria zany tsy ampitoromaso tsony noho ny zavatra atao samy hafa, tsy ampitsony le adiny valo, fa be dia be ny zavatra famotehana teny reny, ny sotrona, ny hoanina, ninonino zay ararotina daholo zay azo hoanina. Taroko tsara le teny'le olona zay hoe rehefa tonga 50 taona ny olona dia mitaky ny facture ny amin'izay nohaninao rehetra, ny amin'izay sotronao rehetra, ny amin'izay nataonao na tsy nataonao tamin'ny tenanao. Zany hoe lay valiny zany, le fitsaran'Andriamanitra zany dia ho avy zany na ho ela na aingana, kanefa mbola tian'Andriamanitra isika dia alefa ny mpaminany. Io zao mpaminany Isaia, ary manandanja be ty boky ty ty Isaia toko 2:20 ty, satria farany ny Isaia zany dia mizara telo eo fa raha ohatra ny Isaia any amin'ny Isaia toko 1 resantsika zany manomboka ny 5:7 dia ny zava-nisy tamin'ny andron'ny David zany, teo amin'ny taona 10 ka hatramin'ny taona 700 talohan'i Jesosy Kristy teo eo. Dia nefa rehefa tonga ty amin'ny Isaia 3 tsika, ny toko 9:50 ka hatramin'ny 4:20 indray, dia ny zava-misy nanomboka tamin'ny taona 830 sy 500 talohan'i Jesosy Kristy, zany hoe 300 talohan'i Jesosy Kristy zany zavatra zany. Ao anatin'izany zany dia mandefa mpaminany ny tompo mba azahoantsika miverina, mba azahoantsika matahotra an'ilay hoe ho avy ny fitsaran'Andriamanitra amin'izay nataontsika ary amin'izay nieritreretintsika. Tonga hatraty amin'ny testamenta vaovao izany, naniraka ny zanany dia Jesosy Kristy Andriamanitra, vakina tamintsika teo ny Jaona toko 1:20 andininy 2:50. Zao no tenenin'i Jesosy, ary tsy hamonjy io firenena io ihany, fa mba hanangona ny zanak'Israely
zay efa niely ho atoko iray. Zay zany le izy na de mahazo manao zay tiana ataontsika satria olona afaka ny kristianina mahazo manao zay tiana atao mihitsika fa de zao hoe mbola misy mimpaminany ary mbola eo koa Jesosy Kristy de zany rehetra zany ary mahatonga atsika nafinaritra ihany le hira teo ary asa mifanahy la hira talohan'ny hitsangananay teo hoe sao de tia nytoroteny farany tokoa fa tena mampieritreritra ry havana fa misy tena milaza mihitsy hoe mbola oely zany fitsaran'Andriamanitra zany mbola oely zany fiavian'ny tombo zany fa manao valoha efa 2 arivo taona toatrany tsy mbola tonga ihany ny tompo de fa tena ho avy izy tena ho avy izy ry havana ary amaly antsika tsiraray avy koa mba hialana amin'ny fahatezeran'Andriamanitra ary toy izay nandefa mpaminany izy nandefa ny Jesosy izy io fiangonana mbola misokatra isaky ny alady maraina raha vao misokatra zany ny fiangonana maneno ny lakolosy zao moa tsy dia enoana lakolosy firy-tsony de eritrereto zany fa mbola endriky ny fitiavan'Andriamanitra zany satria mbola tianysika hibebaka tianysika anatona azy ary tianysika alala zay atao amin'ny fifandraisana amin'ny hafa ary zay ataontsika amin'ny tenatsika tsirairay avy de mbola endry ihany ny malagasy hoy ary izy aza mitsangam-biky mikipy ka manao an'Andriamanitra ho tsy misy tandremo ary fadio ny miteny ratsy eo ampototsofin'ny na manompo zany ampototsofininny ny marenony zay no afatra voalohany ho avy ary izy Andriamanitra mpitsara marina ny faharoa de ny tapany faharoa amin'ity Isaia toko fa 19 ny 9:20 ty ho izy ho avy ny amorina ny jentilisa rehetra sy ny samy hafa fiteny de ho avy ireo ka hita ny voninahitro de omentsika lohateny tahaka izao indray lay fizarana faharoa hoe Andriamanitra mihitsy no manangona ny azy Andriamanitra mihitsy no manangona ny azy de toizana 19:20 jereo nge zao no hiteo ary zay afa mandositra de irahako ho any amin'ny jentilisa eo zany lay hoe misy tonga de velona ihany de efa mandray nyvalinasany misy mbola eo de efa tsarain'Andriamanitra zany fa hoy izy hoe reo zay avitra ny amin'izany ary zay dia ireo ndray kosa de rahan'Andriamanitra mba hanangona ny jentilisa rehetra ny samy hafa fiteny ny samy havany amin'ny firenena samy hafa satria zao marina fa ho an'ny jiosy loha famonjena jiosy nytoriana filazantsara Jesosy de nyte mihitsy aza mandeha any amin'ny lalan'ny jentilisa fa de zao hoe aleo ary mandeha ho any amin'ny ondry very amin'ny Israely tsy ho avy any amin'ny jentilisa aloha ny tombo fa ho an'ny Israely fa rehefa nanda ny Israely hoy Paoly de nitodika nakany amin'ny jentilisa de ireo lay avitra faran'ireo zany de ny samy hafa fiteny rehetra ny azy va mifokom-pirenena rehetra ary eo amin'ny 20 de hitatsika ihany koa fa misy tamingan'ny Israely ihany koa hitatsika eo ry havana hitatsika ao anatin'izany fa inona moa ny tena mahatonga an'Andriamanitra ary anangona an'izany olona marobe zany eto de rehefa jerentsika io 19:20 tapany farany io de aninona ho izy ahita ny voninahitr'Andriamanitra mafinaritra zany ary irariny zany ry havana hitatsika eto ary fa Andriamanitra mihitsy no manangona an'le vokatra de ny olona avy amin'ny firenena samy hafa rehetra vokatry ny fitoriana ny filazantsara manangona zany ho azy fa saingy zao anefa amin'izao fotoana zao zany 5:20 isika de miara-miasa amintsika tsirairay avy ny tompo miara-miasa amin'ny mpanompony miara-miasa amin'izay vita batisa eny ny mpandray fanasan'ny tompo ho amanokana ry havana raha mba miheno any ianao
an'le mofona inisaky ny alady isan'andro san'andro zay ataoko eo amin'ny 10 minitra eo zany amin'ny WhatsApp-tsika dia amin'ny herinandro ity zao dia zay misy ny azany ny ao an-tsaika miara-miasa amintsika Andriamanitra herinandro telo zay nitoriana teo mamiri vokatra ho an'ny tombo ity efa mba nanomana ary ve ianao raha manontany tompo aiza zay mba vokatra nentinao dia ifanentanana zany ty herinandro ity mba ahoana ny ataontsika am'iryotsika vokatra ho an'ny tombo efa mba nisy mba nieritreretinao ve ho toaminao ho amin'ny tompo izany ary Paoly amin'ny Koritianina voalohany toko 7 andininy 7 zay nambara teo dia hoy izy hoe mba azoko maromaro kokoa tena niezaka izy zany mba hanao azo maro be dia nitoizany amin'ny andininy 20 ka hatramin'ny 20 zany dia zao mba teknikany hoy izy misy karazan'olona efatra teneniny ato voalohany ireo jiosy rehefa teo amin'ny jiosy ao izy dia nitondra tena tahaka ny jiosy mba azahoana ny jiosy inona moa zany anekeny voalohany indrindra fa le zanaky Davida ny Mesia lay mpamonjy le zanak'Andriamanitra ka raha tonga ohatran'ny jiosy izy dia zay ihany ny azo ny ao an-tsainy naneo an'izany faharoa dia misy koa izy ireo miaina eo ambanin'ny lalàna reo zany le tena legalista mihitsy tsy rehefa sabata tena tonga dia tsy manao ninina mihitsy maraina mandraparivin'ny andro sy zara raha mandeha misy lalana reo ale tena voafetra ny lalana ale zany le tena le mpanara-dalàna reny dio zany ozy Paoly mba azahoany amin'ireo miaina eo ambanin'ny lalàna reo na reo le tena mpanara-dalàna amin'ny Tsipriany mihitsy dia nay niara ny aina tamin'ireo izy mba azahoany an'izany fa koatra zany dia misy koa reo tena hoe tsy manana ny lalàna ambarany eto zany dia rehefa mba jereo keny ahoana reo olona tsy manana ny lalàna reo dia le olona zay hoe mandeha ho azy ny fiainany mandeha ho azy misy ny olona ndraindray ohatra ny hoe za tsy manao ratsy za tsy maninona za tsy mangalatra dia mandeha ho azy na koa hoe za tsy mampanahirany olona sy sisa fa mety tsy mivavaka mihitsy izy na mety mivavaka koa fa mandeha ho azy zany ny fiainany dia reniko zany dia izy Paoly zao hoe raha tsisy lalàna na fitsipika ny fiainanao dia zao Kristy Jesosy nanome ny filazantsara lalàna vaovao dia ny lalàny Kristy ao anatin'ny filazantsara no ambaran'izany amin'ireny olon'ireny ary fefatra sady faran'ireo malemy reo zany le tena manahirana mihitsy indraindray tenenina amin'ny tenintsika susceptible voambola naray tenenin'ny paster Joseph Zampalany zany zavatra kely zao ny resaha le manodidina tonga dia tsy za ndray koa zany sy ny sisa misy zany olona tena mora toina zay le susceptible zany mbola na ny fonony koa aza mety mbola maivamaivana sy ny sisa zany daholo zany le olona zany dia ozy Paoly koa hoe nidina tamin'ireny izy ny tanjony fotsiny dia zao ahoana ny atao ampatanjaka azy ireny ka azahoany an'i Kristy mihitsy lay Kristy no mitondra fahatanjahana tsy jeren'ny olona tsy jeren'ny hafa fa mora tafitohiny amin'ny zavatra hitany sy ny zavatra reny ary ny zavatra tsapany ny olona riavana hoy Paoly mba azahoako maromaro andininy 7 Koritianina voalohany toko 7 ny antony nanaovana zany fa izy tsy miombonota amin'ny hafa mihitsy zay fanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra na manana ny lalàna ianao na tsy manana ny lalàna ianao na jiosy ianao rehetra dia tsy miaraka amin'ny Paoly zany ry havako fotoana ary zao hoe anangonantsika vokatra ho an'ny tompo hoe fa raha tsy manao isika dia ny hafa no anao mialatsiny raha amin'ny tenen'ity fa taty any tena nahita ry havana misy silamo maromaro zany mandidina hita amin'ny maso misy anankiray manambady anankiroa ny anankiray zao 7 ny zanany ny anankiray 5 ny antsika firy ny ankizy 2 2 ny anay zao 3 resy be tsika azakaka ary raha afaka 50 taona tokoa amin'ny resaka demografika isam-poniny atanjaka izy ireo ry havana satria izy niteraka maso sy tsy mampirisika anareo akory hoe miteraha indray fa ny zava-dehibe fotsiny dia ndao hitaona olona ho an'ny tompontsika fa rehefa tsy manao tsika dia ny hafa no anao ry havana andeha ary amaraparany hoy ateny am-piandohana teo hoe ho avy lay fitsaran'Andriamanitra mahalala anao ny amin'izay nataoko sy ny eritreretiko ny amin'Andriamanitra verika any ny amin'ny hafa ary ny amin'ny tenako ary faharoa noho ny fitiavany atsika dia mbola alefa ny mpaminany alefa ny Jesosy alefa ny fiangonana io ny tenin'Andriamanitra mba azahoantsika miverina sy mitodika amin'ny ary andraisantsika famonjena ary indrindra
rahantsika miasa amin'Andriamanitra koa mba hitomantsika ny hafa izany. Tokana ny tanjon'ny Paoly 7:20 amin'ity Koritianina voalohany toko 7 ary zany rehetra zany dia ataoko noho ny filazantsara mba ho tonga mpiombona aminy aho. Tsy afa-miala ary zao, tsy afa-miala ianao raha tianao ry havana, fa tena fitiavan'Andriamanitra ny fidianany antsika hamory vokatra ho azy, ary izy mihitsy no miasa indrindra ao anatin'izany. Dia zao fotoan'izany zao tsy hipetrapetra antsika, jereo ary any amin'ny manodidina antsika any zay tokony ho tomina rehetra ao amin'ny tompo zany. Ry havako, ny ity boky ity ary zay no maranako azy, ny boky ny Isaia dia mamarana zavatra anankiroa mavesa-danja amin'ny ho avy. Dia ny 2:20 sy ny 2:20. Ilay Isaia toko 2:20 io zany mavesa-danja io amin'ny ho avy zany. Iso izy ny tompo fahariana vaovao, lanitra vaovao, tany vaovao ho an'ireo makatoa, ho an'ireo nanolotra ny fiainana ho an'i Jesosy, ho an'ireo mandinika mandrakariva ny ataony mba hanao ny sitrapon'Andriamanitra ka hafaly ny tompo ary hamonjena ny hafa, ary indrindra koa ho an'ny tena. Reo misy matoky an'ny tompo reo zany dia ao amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao. Hitantsika ao anatin'izany fa Andriamanitra ry havana ny loharanony fahariana vaovao. Andriamanitra mihitsy ny loharanony fantsiana ho ao na fanavozana, satria miditra tsaroantsika zany. Ka izao no tena mahatsara n'ity teneniny ity. Rehefa jerenao zany le 2:20 io dia lay fahariana vaovao ataon'ny tompo io dia maharitra, tsy mandalo fotsiny, ary reo le mandova an'izany dia hidera sy ankalaza tsy ankitsahatra mandrakizay sy mandrakizay zany. Iritsika, iriko zany ho amiko, iriko zany ho aminao. Faharoa ihany no fahavalo no fanavozana ry havana, na ny fantsiana zay tiana tao amin'ity fiainany ity amin'ny toetran'ny olona. Roa ihany. Voalohany, rehefa ny olona no miteny hoe zay no mahazatra, tsisy ninona azonao atao, tsisy fanavozana, tsisy fantsiana azonao eritreretina amin'izany olona izany, satria izay no mahazatra azy. Ary tazoniny mafy tonga amin'ny bolany gasy hoe adalany mena tanan'ondry ka nasoana ofany azy tsy ahoana. Le tongotra ondry kely iny tiany, nefa le ofak'ondry rambony iny matavy be, nasoana an'iny ary tsy tiany ry havana. Rehefa ny olona manao hoe zay no mahazatra, aza manantena fantsiana na fanavozana ho hitanao amin'ny olona tahaka izany. Ary ho faharoa iaho dia zao, zay no maharesy lahatra rehefa zay koa dia tonga amin'ilay tenin'ny mpanao domy hoe tapina ny domy tsisy tsony, zay zany fa resy lahatra izy. Fa zay ny azy zany koa matotsika mbola velona, matotsika mbola tahaka izao ry havana. Ary boky ny Isaia ho mamarana an'izany mihitsy, tiany tompontsika le angonina ho azy, hidera sy ankalaza ary ame voninahitra azy, ary ahita ny voninahiny mandrakizay ry havana. Ary ny faharoa dia zao, tsy vazovazy 2:20, lay fitsaran'Andriamanitra zany, fahampitehana na faharavana ho an'izay tsy manaiky ho avozina. Fahampitehana, faharavana. Ary le izy ary ohatran'ny mahasosotra be le farany eo. Jereo nge le farany indrindra amin'ny Isaia toko 4 le 2:20 tapany farany ataony nofo rehetra iny ho fahavetavetana izy, tena ratsy zany. Roa ihany ary zany ho avy ny fitsaran'Andriamanitra, na ianao any amin'ny lanitra vaovao sy tany vaovao, na ianao any amin'izany zavatra marikiriko voalaza eo amin'ny 2:17 sy 2:20 zany voalaza amin'ny baiboly zany marina ry havana. Koa dia ingany ary ity andro fanavozana sy fihavozana ity koa hiavozantsika amin'ny fanoloran-tena, ny fiainam-panahy sy ny momba antsika tsirairay avy. Dia an'Andriamanitra rery ny voninahitra mahereza mamory vokatra ho an'ny tompo. Amen.